Miarabantsika rehetra indray tonga soa eto amin'ny MBS fahitalavitra amin'ity alasinainy fahenina ambin'ny folo ny volana febroary taona enina amby roapolo amby roa arivo ity. Fandarana kiririoka indray no arahanareo miaraka amin'ny tenako mareo iarahana amin'ny tahirany koa ao anatin'ny fakanany sary. Isaorana ihany koa ny ekipa rehetra any ambadika any mampita ny sary any amintsika tsiraray avy ary ankasitrahana ianareo miaraka aminay amin'izao ariva izao. Anatin'ny andro fahadimy sy fahenina ny PFL amin'izao fotoana izao. Mafimafy ary tena mafy ny lalao anatin'izany PFL izany satria tena hoe avoleta kory zalahy ao anatin'izay PFL izay. Lalao maromaro no totosa ny farany herinandro lasa teo ao anatin'izany lalao teo amin'ny COSPN sy ny Disciple FC. Eto dia mitondra fanazavana i coach mamy, coach ny COSPN. Lalao maromaro no nitanterahana ho an'ny PFL 5 amby roapolo amby roa arivo, 9 amby roapolo amby roa arivo. Andro fahadimy sy fahenina isika izao ny farany herinandro teo. Anisan'ny lalao tena maro mpiandry lalao teo amin'ny Disciple FC miakanjo manga sy COSPN miakanjo fotsy izay nitanterahana teny Tankatsaka Itosy tamin'ny 2 ora tolakandro. Niady tokoa ny lalao satria ny fanety ny isa, nitondra ny fomba fahitany sy ny fizotra ny lalao ny mpanazatra ny COSPN. Nanamafy izy fa anisan'ny ekipa tena mafy ny Disciple FC ary somaro nirona kokoa tany amin'ny valim-panafiana ny paikadin'izy ireo. Niezaka satria nan classement mifanalavitra kely. Niezaka zay ny tady isa foana isaky miakatra kianja. Iny moa ny vokatra nisy isaorana miboa kely tamin'ny effort nataony fa niezaka tena nanao effort zalava miezaka manatsara foana koa ny match izay mbola ohatrena manaraka. Niezaka nanao nianatra bloc kely zay satria supérieur ny adversaire amin'ny effectif anana ny tena complet izy. Dia niezaka zay manao bloc afahanay mijeu contre bloquena contre-attaque sasany contrer-na ny adversaire. Miezaka efa hitahitanay daholo ny lalana ato amin'ny Pro League. Zay moa ekipa zandriny dia miezaka manakatra ny performance an'ireo ekipa zokiny indrindra ao amin'ny effectif mila manatombo mampitombo effectif kely afahanay manatsara indray amin'ny match manaraka. Nahazo mpilalao roa tsika dia itendry sy fady ao anatin'ity fanazavana fohy entin'izy roa lahy ity mikasika ny fomba fahitany ny match teo amin'ny COSPN sy ny Disciple. Somary mafimafy ny lalao ary mafy ihany koa ny mifanandrina amin'ny Disciple FC ho hidano mpilalao ny COSPN. Nanohatra hatrany anefa izy ireo. Disciple ihany koa no mitana ny laharana voalohany ao amin'ny vondrona. Tandremana ny tandrevaka satria izany no mety hitarika isa raha toa ka tsy mitandrina. Mila mifatoka hatrany ary miomana sahady ihany koa amin'ny lalao manaraka. Niezaka zay, niezaka efa fahafantatsika fa Disciple ny atao lasana hoe ekipa favori satria zao mitarika. Fa niezaka zay nanohatra niezaka fa iny vokatra mo tsy ambinina kely dia resy 3-2 iny. Niveau de match ngamba azo lazaina hoe mitovitovy ihany fa misy différence kely fotsiny rendray rehefa sur match regny raha vao misy erreur kely ny adversaire dia iny amin'ny ny adversaire ny ambiny fa niveau hitako hoe tsy fankalavitra dia zany fa mitovitovy eo ihany. Nilaza ny fomba fijeriny ihany koa ny mpilalao ny Disciple FC. Nilaza izy ireo fa tsy azo amaivanina ny ekipa rehetra amin'ny PFL satria efa tena manana traikefa avokoa. Nanamafy ihany koa itendry fa tsy ny laza ny mpilalao no mamaritra ny vokatra fa ny fahaizana miaraka sy ny manaraka ny toromarika omen'ny mpanazatra. Sy ny sarosarotra ihany ny atrehana lalao satria hita hoe samy niezaka daholo na ny an-danina ny akilany. Manana maha izy azy raha ny COSPN satria mpilalao efa niaraka ny lalao daholo ihany reny mafimafy ary niezaka namony ihany izy fa zany hoe taty amin'ny aloha ny tsika mivitana dia zay no nahazo fandraisana. Aty amin'ny andro fahadimy tena mafy le izy satria io samby ekipa PFL aby tsisy amavaina fa samy kanao tafitsady zany samy mafy dia tsy misoza fa milalao bola an-tanan'olo. Waratsika toy izao kosa indray ny voka-dalao anatin'izay PFL andro fahadimy sy fahenina izay. Toy izao kosa ny voka-dalao tamin'ny andro fahadimy sy fahenina ho an'ny PFL 5 amby roapolo amby roa arivo, 9 amby roapolo amby roa arivo. TGB sy FC Clinique Zanatany nisaraka tamin'ny isa 3-0. Ajesa Yasy Fossa Junior nisaraka tamin'ny isa 2-0. Mama FC sy USK Foot nisaraka tamin'ny isa 8-0. CFFA sy Saint-Anne saraka tamin'ny isa 2-0. COSPN sy Disciple FC saraka tamin'ny isa 2-3. COSFA sy Clinique Zanatany nisaraka tamin'ny isa 2-0. LGK Plus sy Antime Record saraka tamin'ny isa 1-0.
Totosa ny farany herinandro teo ihany koa ny top 12 vao miresaka top 12 dia le olona goavana be zany ny mpanao rugby zany no resahana amintsika ao anatin'izay top 12 izay. Nisy lalao maromaro no tanterahana tamin'ny farany herinandro iteo. Eto dia coach Razily no resaka amintsika makasika ny heviny teo amin'ny lalao ny COSFA sy ny CEA. Tanteraka ny farany herinandro teo ihany koa ny lalao baolina lavalava top 12 tetsy amin'ny Kianja Maki Andotam-pianaka. Nanomboka tamin'ny 7 maraina vehivavy ny fandonany UASC sy FTFA ary ny farana kosa izany teo amin'ny lalao ny CEA Andranomanalina miakanjo mavo sy COSFA miaramila miakanjo fotsy. Niady koa ny lalao satria ety nisanisarana. Mafimafy ny lalao hoy ny mpanazatra ny COSFA satria ny lalao tsara zareo CEA. Somary maika sy tataitra ny mpilalao ka nahatonga fahaverezana baolina maro. Mbola laharana voalohany COSFA ary miezaka hatrany hitana izany laharana izany. Nitondra ny fanazavana momba izay Razily coach COSFA. Mafimafy ny lalao amin'ny ankapobeny na izany na tsy zany nanao erreur kely COSFA teo amin'le fikoropahana zany dia nisy an'le transformation raté betsaka ny COSFA teo dia le fanariana baolina ny atampaminony iezahana kalmena le mpilalao satria lasa mifangaro le famakana sy fikoropahana zany amin'ny ankapobeny fa hita hoe vaovany zalany le sy dia amin'ny farany. Miankina betsaka amin'ny paikady ny mpanazatra ny fandresena hoy Regino mpilalao ny COSFA. Mampanantena ny mpanoana sady izy fa ho alainy ny amboara amin'ity tao mpilalovanà ity. Samy ekipa goavana hoy Regino ny fandona teo. Fa miankina betsaka amin'ny paikady ny mpanazatra ny azahoana ny fandresena. Efa miomana sady ihany koa izy ireo amin'ny lalao manaraka ary manome toky fa haka ny amboara amin'ity tao mpilalovanà ity. Fitazomana lalina zany miankina fitazomana formation kosina avy amin'ny entraîneur sy ny fanasana kosina avy amin'ny entraîneur fa ezaka hitazona voalohany foana zany fa miankina amin'ny fanomanana foana ary ezaka nomana samy farany. FTM ny adversaire dia nanao baolina teo alohanay izy dia tsy hay hoe fa hitan'ny coach anay hoe ny fombanana anazy fa kosina avy amin'ny coach foana moa aminay koa COSFA dia miankina amin'ny baiko avy anazy zany ny kosina atao eny ambony terrain sy ny fanatanterana anazy sy ny fanomanana sy ny préparation dia mbola manana fahavononana foana surtout amin'ny mpakafy zany azo matoky nareo fanomana foana izay COSFA haka ny amboary izay amin'ity taona ity. Ny maresy tsy obina, ny resy tsy akoraina hoy Julio tao anatin'izay lalao izay. Ezaka hatrany izy ireo hanome ny tsara indrindra ndao rahantsika ny momba izay. Lalao moa ilay atao tsy maintsy misy ny mpandresy hoy Julio. Nitarika tamin'isy izy ireo saingy nitsombadika izany tamin'ny fiafaran'ny lalao. Tsy natao hanimba ny lalao manaraka ny vokatra teo fa mifantoka sahady amin'ny lalao manaraka indray izy ireo. Laharana faharoa ny CEA ary miezaka hatrany azahoana ny laharana voalohany. Ny lalao moa zany tsy maintsy misy ny maresy dia misy ny resy. Izay le atao hoe lalao. Izay le hoe lalao dia tsy maintsy misy ny resy dia tsy maintsy misy ny maresy. Ahoana ny fanomanana ny lalao manaraka re? Lalao manaraka mafimafy lalao manaraka efa hitanay lesoka tamin'ny nandeha teo. Anisany andrasan'ny maro ihany koa ny voka-dalao anatin'izay top 12 izay. Ndao aromenantsika izay voka-dalao izay. Toy izao kosa ny voka-dalao tamin'izay andro fahadimy top 12 izay. FTF atao madinika sy UAS cheminot saraka tamin'isa 9:10 ho an'ny sokajy vehivavy. FT Manjakaray sy UAS cheminot nisaraka tamin'isa 7:30 no 5:10. 3FB sy STM nisaraka tamin'isa 30 no 9:20. COSFA sy CEA nisaraka tamin'isa 7:30 no 7:30. Ao anatin'ny tontolon'ny basketball kosa indray hanoizantsika ny fandaharana kirorika amin'ity ariva ity totosan'ny farany herinandro teo ihany koa tena amin'ny lapan'ny fanatanjahantena mamasina ny fivorimbe ara-potoana nataony
teny anivy ny fédération malagasy ny basketball tao anatin'izany ihany koa no nanantanterahana ny fifidianana izay ho filohan'ny fédération malagasy ny basketball ary lany tamin'izany Andriamatoa Michel Ramarson arahantsika ny andinindin'izay. Miditra anaty kiondalana vaovao ny tontolon'ny basketball eto Madagasikara anatin'ny tompom-pitantanana vaovao 2022 2023. Manana andriana ny fédération atandahiraka ireo vinana petraka mandritra izany. Ankoatra ny fanatsarana ny fitantanana ny fanavaozana ny fifaninanana, fanampigoavana ny azona manatratra ny tanjona makany amin'ny lalao olimpika ho an'ny basket lolovin'olona telo. Zava-dehibe ao anatin'izany ihany koa ny fanamafisana ny fiara-miasa eo amin'ny fédération sy ny ligue na eo amin'ny fanofanana na fanohanana maro lafy. Ny vina amin'izay dia mipetraka amin'ilay hoe lay nofinofy lalao olimpika na le rêve olympique. Itsika efa niteneniko foana hoe manana herintsika lehibe tsika andeha ho any amin'izany lalao olimpika zany amin'ny lalao basket lolovin'olona telo dia napetraka tena vina anankiray mihitsy io misy programme zany ao anatin'izay. Ny faefatra dia momba ny fanamafisana ny fiara-miasa sy ny fahaiza-manao ny ligue. Nisy ny sakana teo aloha tsy nafan'ny taranjany vohitra tany amin'ny faritra Atsimo iny. Misy ny vinana petraky ny fédération anangana akademiny basket eo Androsy Anosy natokana ho an'ireo ankizy 10 hatramin'ny 7 taona. Projet manokana mihitsy ho an'ny faritra ny atsimo izay tsy teny aho hoe adino fa sarotra dia ny faritry Anosy sy Androya dia manana vinavina ny fédération anangana akademia na basket ho an'ny akademia izay moa malalaka be le teny fa faritany hoe inona marina le atao fa iarahana andrareo dia isy akademia ny basket any Fort Dauphin ho atao ho an'ny ankizy 10 taona ka hatramin'ny 14 taona izay isitrahan'ny ligue ny Anosy sy Androy. Totozy hoante tsy mamasina ny fivorim-biara-potoana ny fédération malagasy ny taranja basketball makasika indrindra ny jeritodiky ny tampilalaovana 2022 sy ny fivorim-be momba ny fifidianana nafana ny fidy ireo mpikambana anatin'ny birao indrindra ny fanehoana ny vinanasa ao amin'ny taona 2022 hatramin'ny 2022 febtompiasana manaraka. Ligue Europol no tonga nandatsabatu nandritra ny fifidianana ireo mpikambana eo anivon'ny fédération malagasy basketball androany. Voafidy flo indray tamin'ny sambato 7 Ira Marson Jean Michel miaraka amin'ireo mpanolotsaina Valy Mianda voafidy ihany koa nandritra ity fotoana ity. Ao anatin'ny fanomana tena tanteraka ny ekipa amin'izao fotoana izao satria misy ny pré-saison izay tanterahana. Ny tanjona amin'ny pré-saison moa zany dia tena hoe nanomana ny saison régulière izay ho avy ny taona 2022. Mitondra ny fanazavana ny kanto responsable technique section Avaradrano. Ho an'ny basket kosa pré-saison no ataon'ny ekipa tsirairay avy. Natao izany ho fanomanana ny saison régulière 2022. Misy sokajy-taona maromaro mipandray anjara amin'izany manomboka amin'ny 7 taona hatramin'ny 17 taona ary ny NNB kosa dia ekipa 12 no mandray anjara. Somary efa matimatitra satria rehefa mandeha saison dia tsy maintsy hidona amin'ny adversaire mafimafy ny ekipa Navaradrano dia mila ekipa mafy satria izay sélectionné ao anaty zareo no midona amin'ny ekipa hafa manaraka. Ho an'ny pré-saison dia tsy misy hoe inona na inona akory na maresy ianao na resy fa ohatran'ny baolina any ivelany ihany hoe manomana ary tena ilaina izany manomana izany tafiditra ao anatin'ny cadre technique avokoa izany rehetra izany fanazavana hatrany somary efa mafisady ny lalao na pré-saison ary satria fanomanana tanteraka ny saison régulière izany marihana fa tsy misy amboara akory ny pré-saison fa fifatohana tanteraka fotsiny amin'ny tena championnat. Tsy hoe maninona aloha izay maresy amin'io fa dia ilay araka ny teneniko hoe fanomanana saison régulière ilay izy dia izay maresy amin'io maresy fotsiny aloha fa amin'ny saison régulière indray amin'ny saison régulière vao tena miditra championnat izay maresy. Misy foana zany fa ny pré-saison ohatran'izao? Misy foana aloha izy hatreto. Eto kosa indray dia resaka amin'ny Priska isika coach ny L2BV. Izy ity dia fanomanana ny ankizy ao anatin'izay tontolo ny fanatanjahantena izay satria manomboka iany taona dia efa manomboka afaka manao basket ny ankizy anankiray ary tena hoe mifandraika amin'ny fampianarana sy ny fianarana ary ny fanabeazana amin'ny ankapobeny izany fanatanjahantena izany. Manazava momba izay coach Priska.
tombony lehibe ho an'ny ankizy ny fanatanjahantena indrindra ny baskety manomboka enina taona dia efa afaka mianatra baskety ny ankizy tanjona ny amin'izany dia tsy ny amboara loatra fa ny fanabeazana ny ankizy ahay ampiaraka ny baskety sy ny fianarana U9 izany hoe mbola ao anatin'le fivoarana tsara zany le ankizy manana avantage be ny ankizy amin'izao satria manomboka enina taona dia efa afaka manao baskety tafiditra voalohany aloha be zany zareo anatin'le resaka compétition nefa ny tsy izay resaka compétition zay ny tena mijirina rehefa le U9 ny atao fa le esprit hoe milalao ny ankizy dia maka fafiny zany etaniny ihany koa ny ray aman-dreny hampiditra ireo katita kely ao anatin'izay tontolo ny basketball izay eny mbola mety tsy matanjaka izy anatin'ny fanipazana an'le baolina kanefa ilaina foana ny tontolo ny fanatanjahantena ary mampirisika ihany koa ny ray aman-dreny hiditra ao anatin'izay hoe fampirisihana ny ankizy izay ary tohanana ny ankizy rehefa manao fanatanjahantena fa tsy hoe alefany fotsiny zany ny budget dia andao ara dia lasa manao fanatanjahantena fa aleo mba tohanana izy amin'izay tena hoe ao anatin'ny fony tokoa le fanatanjahantena rahantsika ny mombamomba efa manomboka marisika ny ray aman-dreny amin'ny fampidirana ny ankizy anao an'izay basketball izay mila fahaizana tsara ihany koa ny fitondrana ny ankizy mba hitiavana trany ny fanatanjahantena amin'izao fotoana izao aloha tena mazoto be ny ray aman-dreny mitondra ny ankizy amin'ny sport kanefany le sakana zany le andraikitry ray aman-dreny tsirairay misy hoe ohatra ny adidy ary am-pianakaviana na le tsy maintsy atrina ray aman-dreny dia nefa ny hoe amakizy anazy zay dia tsy maintsy hoe ray aman-dreny foana no mitondra anazy aty dia somary manahirana kely no gérer an'le zay relation anankiray zay tsika ray aman-dreny rehetrarehetra hitondra ny ankizy anao sport satria tena mahasoa be ny sport be da be zao ny école ana basket ny club ana basket dia rehefa hoe mampiasa vatana fotsiny zany le ankizy dia tsara maika moa fa tsiny le basket dia tsara be hoe dia mbola tsy amin'ny passage zany dia efa miaina an'izay compétition zay zareo dia efa tafiditra aingana be da be ao anatin'le fitiavana an'le basket hitaranja jiojotso kosa no arahantsika vao miresaka an'izany dia misy manontany inona le jiojotso le jiojotso dia taranja somary manatotatota kely zay izy zany hoe mitsangana aloha ianao amin'ny voalohany fa io tsy le mipetraka ohatran'le atao anatin'le tiktok fa mitsangana aloha ianao dia raha aveo mifandraindray eo dia raha aveo mianjera dia manaprise zay ny tena tanjona ao anatin'ilay jiojotso zany maefa soa maître de salle manazava misy kokoa ny jiojotso na art de la souplesse dia fitambarana teknika maro izay nivolavolain'ny samoray tamin'ny fotoanany Edo nampianarana tamin'izany ny samoray sy ny bushi mba hahiaro tena rehefa miala tsy misy intsony ny fitaovam-piadina misy karazany roa miavaka tsara ny jiojotso dia ny gi sy ny nogi ny tena tanjona dia ny fihezana manontolo ny mpifanandrina ary ny anekeny fa resy izy ahatratra ny solution ny fandehan'le jiojotso misy karazany roa le disciple le style amin'le jiojotso misy ny atao hoe jiojotso gi dia misy ny atao hoe nogi le gi manao kimono le izy dia misy ny nogi tsy manao kimono ohatran'izao akanjoko izao dia ny spécialité anay aloha hatreto le nogi fandehan'le combat ana jiojotso dia para debout foana ny combat tsy hoe foana moa zany fa zay izy en général dia atao zay enjeran'ny le adversaire rehefa tonga amin'ny tany dia misy karazana situation anankiroa na le olona nampianjera tafiditra anatin'ny garden'le olona nianjera na tonga dia tavoaka an'le garden'le olona nianjera izy dia eo amin'izay misy karazana position hoe dominant dia dominé matetika le olona eo ambony no hoe dominant satria manino izy ny dominant satria misy afaka manao zay zavatra tiany rehetrarehetra izy ny tanjona moa amin'ny jiojotso dia ny aka soumission donc hiprogresse amina position mais dominante foana izy dia akan'le soumission le dominé indray amadomine anazy dia tsy afaka manao afa-tsy ny se défendre izy dia miala amin'ny position dominé iny tandremo anisan'ny fanatanjahantena tena mampatahotra sy mety animba ny jiojotso raha toka tsy voafia tsara satria misy articulation maromaro amin'ny vatanao mety ho voakitika ary mety mahatonga fahasimbana ary mety aharitra 5 volana hatramin'ny embolana izay farariana sy fahasimbana izay raha toka tsy voatsabo tsara maefa soatra ny mitondra fanazavana mikasika an'izay teknika izay
misy fitsipika mazava tsara ny jujutsu rehefa miady. Maro ireo teknika interdite izay tsy azo atao ary arakaraka ny gradiny atleta ny fampiasana izany teknika izany. Misy karazany be da be ny règlement jujutsu arakaraka le organisateur fa ny atao amintsika zao ny règlement tena misy eto dia le atao hoe IBJJF, le fédération internationale ny jujutsu, dia ny règlement catégorisé araka ny gradin'le olona, araka ny ceinture zany. Dia arakarak'izay misy teknika interdite tsy azo ampiasaina sy ohatr'izany. Ohatra hoe raha ceinture blanche ianao zao ohatra ka ohatra hoe mitsangana dia tsy azonao atao no mibata an'le olona dia manatota anazy amin'ny tany. Zay zao ny atao hoe slam, tsy azo atao zay. Ohatra koa zao ny atakina tongotra, manao clé amin'ny tongotra zao interdite daholo raha tsy efa tonga any amin'ny ceinture marron sy noir ianao. Surtout atakina talon moa zay ny tena concerné amin'izay dia atakina genou. Ho an'ny tety andro kosa indray dia ny volana aprily izao nomanomana ny fédération ao anatin'izay tontolon'ny jujutsu. Ho an'ny compétition kosa dia ny volana aprily ho avy izao nanomboka izany izay karakarain'ny fédération ny jujutsu. Mbola mianto tena ihany koa ireo atleta rehefa andray anjara amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena. Ny compétition, misy compétition maromaro eto amintsika, misy ny karakarain'ny fédération ny jujutsu dia misy ny karakarain'ny club tsirairay. Ny saison zao amin'ity avril angamba manomboka. Dia misy compétition zay le karakarain'ny fédération moa compétition nationale fa le akoatr'izay compétition privé daholo. Dia ny compétition internationale dia misy mandray anjara eto amintsika fa matetika aloha zao mianto tena daholo ny atleta malagasy. Anisan'ny taranja tena mbola vitsy-palala zany jujutsu izany. Anantena ko ary dia mbola tsy tena lala fa le jujutsu kaizena ny haiko tamin'izany fotoana izany. Fa ity jujutsu nogi zany hoe le tsy misy kimono araka ny lazainy maefasoa tamintsika ato anatin'ny fanadadiana izay niarahana tamin'ny ikeo. Andao arahantsika ny mombamomba izay. Mbola taranja tsy be mpafantatra loatra ny jujutsu, enina samy mpanao aiady ary anisan'ny tanjona tena goavana ho an'ny maefasoa ny fampahafantarana izany. Ny jujutsu le atao amintsika zao tena hitako tena mbola inconnu be le izy. Dia izaho moa zany karazana influenceur amin'ny jujutsu dia miezaka foana manaparitaka an'le jujutsu amin'ny pageko. Na samy mpanao arts martiaux ary dia vitsy mahalala anazy. Dia izay aloha ny tena hoe asa ataoko zany aloha amin'izao hoe ataoko izay hamantaran'ny olona anazy. Fa izay mahalala aloha dia mariska. Fa eo amin'ilay fianarana anazy fotsiny indray no be da be no miala-ndalana satria le izy somary teknika sady be pitsopitso be tsy mitovy, tsy tena mitovy be amin'ny arts martiaux rehetra. Dia iny le mila patience be amin'ny voalohany iny fa rehefa afaka an'iny. Ho an'ny taranja aiady hatrany fa ny kickboxing no resahantsika manaraka somary mbola mangingina zany kickboxing zany amin'izao fotoana izao anatin'izay tety andro izay manomana tanteraka ny amin'ny hoavan'ny kickboxing ihany koa ireo rafitra voakasika ao anatin'izay. Ny tena tsara ihany koa sy homanina izy ireo anatin'izy ity dia ny fanomanana ny resaka fanovandrafitra ary anatsarana ny letan'izany kickboxing izany. Dao rahantsika ny fanazavany Maître Bout Gilbert. Somary mbola mangingina ny tety andro ho an'ny kickboxing. Eo mpanomanana tanteraka ny fanovaozan-drafitra izy ireo ho an'ny tompona ndraikitra voakasika izany. Misy ihany koa ny fanomanana compétition internationale ary anisan'ny sangana isika malagasy amin'izay taranja kickboxing izay. Sava azy moa fa ny kickboxing dia anisan'ny manana maizy dia azo tokoa ny malagasy ao anatin'izay sehatra izay indrindrandrindra aty amin'ny continent Afrika sy ny aty amin'ny ranomasombe indiana. Dia anisan'ny tena anisany manana izay toerana mahatsara azy izay tsika malagasy ary miezaka foana manatsara izay ny karakara sy ny sipitatana eo anatin'izay resaka kickboxing izay. Araka ny voalaza teo moa zany dia ao anatin'ilay fiovandrafitra tsika zao dia miandry an'izay rafitra vaovao izay indray fa tsy dia afaka hiresaka be da be mikasika ny hoe manao ahoana ny ankizy sisa satria arakaraka izay rafitra vaovao indray ny karakaran'ny ankizy manao sy ahoana fa amin'ny ankapobeny dia manana maizy azy ny atleta malagasy ao anatin'izay taranja kickboxing izay.
na aiza misy anao dia tsara ny musculation marina tokoa zany satria na fitopolo taona ianao na valopolo taona mbola afaka manao musculation fa zao kosa nefa BPC dadabe aleo mba olona mahay mampikotrana anao fa tsy tonga dia lasa anao ibata 40 kg ka mipika eo ka nahirana manodidina anao fa azo atao tsara foana ny manao musculation na dia efa be taona ianao anisan'ny tena tsara ihany koa amin'ny ady amin'ny zava-mahadomelona ny musculation ndao arahantsika trany ny fanazavany maître Bout Silbert. Nitondra fanentanana ho an'ny rehetra i maître Bout Silbert ny amin'ny tokony hanaovana sport satria maro tokoa ny vokatsoa entin'izany amin'ny vatana. Fanentanana farana entanitsika rehetrarehetra mba hikarakara no sport satria zay koa dia mametraka ataontsika hoe fomba fiasa sy fomba fiteny moa zany filaza azy hoe fiadivana amin'ny zava-mahadomelona indrindrandrindra ho an'ireo zanatsika tanora sy ny ankizy. Fahasalamana vatana tsara hoy fetra ao anatin'ity fanadadiana fohy izay natao tamin'ity mikasika an'izay resaka musculation izay. Ndao arahantsika ny resadresaka ny fanaovana tamin'ny fetra Bebata Fonjaby. Tombony lehibe ho an'ny mpikotrana ny fahasalamana na ny vatana izany na ny saina satria mampilamina sy mampirindra ny fiainana amin'ny ankapobeny ny kotrana rehefa voalanjalanja tsara ny fampiarahana azy eo amin'ny sakafo sy ny kotrana. Misy tanjona professionnel aloha dia resaka fahasalamana fa zany manana tanjona anao militaire dia zay ny tena antony hikosanako ny tena maro. Tombotsoa hitako amin'ny resaka fikosanana zany lasa voalohany indrindra aloha tsy lasa milona be any amin'ny zava-mahadomelona ianao satria zava-mahadomelona dia farany koa lasa ohatrany hoe tsy voasarika ny namana satria ny namako rehetra le tahaka anany dia irevy reny zao tsy nefa lasa miataka daholo satria mahita namako kosa ny zalahy dia lasa tsy samy miinvité intsony dia misy gara sy ny gâteau hozy ny zalahy zay fa lasa lavitra anazy zany. Anisan'ny ady natoraly amin'ny zava-mahadomelona izany kotrana izany tsy voatery musculation fa zay rehetra ataonao dia efa tena tsara ho amin'ny resaka zava-mahadomelona ho arahantsika ny mombamomba an'izay fetratrany no mitondra ny fanazavana. Nanamafy ihany koa ifetra fa fitsaboana natoraly amin'ny zava-mahadomelona ny musculation nilaza ny fomba fijeriny ihany koa izy kasika ny coach eto Madagasikara. Fiainana zany fianarana tokony hoe raha hoe tianao le tontolo le izy dia tokony hoe mandalo ianao resaka coaching sy resaka diety fa lasa ohatrany hoe lasa be dia be zay zany lasa mahavoan'le mpanao sport any lasa ohatrany hoe voatsaratsara forme dia lasa tonga dia lasa coach nefa tokony hoe misy zavatra ianarana par étape le izy fa tsy tonga hoe voatsara forme dia coach fa tokony hoe mianatra misy amin'ny base-n'le izy. Dia veloma indray satria izay no namarana ny fandaharana kirorioka tamin'ity anio ity dia tena makasitraka be antsika rehetra niaraka taminay nandritra n'izay fotoana lavalava fofo izay fotoana ny fanatanjahantena no narahantsika somary maria kely satria anisan'ny fandaharana vaovao izy ity eto amin'ny MBS Fahitalavitra mety mbola misy nareo tsy mahafantatra hoe inona ary zany kirorioka zany araka le promo antsika hoe tsy police de la route izy ity fa fandaharana kirorioka makasitraka antsika rehetra aza misaraka amin'ny MBS.